Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny lohahevitry ny tantara kelo antsika androany indray rakizy dia ny hoe ilay fotoana tsara indrindra, ny advento. Eto indray isika nanomboka ny fotoana mahafinaritra indrindra tamin'ny taona. Ny fivarotana sy ny arabe dia tsara tarehy ho an'ny Krismasy. Ary ny ao an-trano ihany koa, ny zavatra rehetra dia voaravaka tamin'ny sampana hazo kipreso fanaovana azo Noely. Jiro ary kintana mamiratra tahaka ny volamena. Labozia voalohany dia efa mirehatra eo amin'ny fehezam-boninkazo ny advento. Tsy androko mihitsy ny fahatongavan'izao fotoana izao, ary mino fa hifaly ihany koa ianao. Mirehatra ny labozia, tena faly afa tonga dia vanim-potoana mahafinaritra amin'ny taona ity. Mampatsiahy izany fa tiantsika Andriamanitra. Izaho sy anao tonga tetỳ tany toy ny zazakely ny zanany. Mirehatra ny jiro ary mitory ny vaovao mahafaly. Labozia voalohany dia mampatsiahy antsika. Jesosy dia nidina avy any an-danitra ho etỳ ambonin'ny tany. Tonga olombelona Jesosy tahaka antsika mba ho faty eo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika. Maty izy ka nalevina fa nitsangana tamin'ny maty afaka teloana. Velona izy izao. Labozia faharoa dia milaza hoe Jesosy ny fahazavan'izao tontolo izao an'ny olona rehetra. Tiany ho fenoana fahazavana sy fifaliana ny fonao. Mampanantena ny labozia fahatelo. Ho avy izy. Jesosy tompo dia ho avy indray. Tsy toy ny tamin'ny 2000 taona lasa. Tsy toy ny zazakely mandro eo amin'ny fihinanam-bilona. Iverina toy ny mpanjaka sy tompo izy. Ny labozia fahaefatra dia manambara hoe miandrasa sy miomana. Ny zavatra tsara indrindra tokony ataonao dia ny mamela azy hiditra amin'ny fiainanao ankehitriny. Izany ny fiomanana tsara indrindra ho amin'ny fahatongavany. Efa tonga voalohany teto an-tany Jesosy tamin'ny Krismasy. Saingy mbola iverina araka ny fanampanantenaina izy. Izany no vaovao mahafaly momba ny advento, izay mitondra fahazavana mihoatra lavitra noho ny labozia rehetra. Raha ianao tratry ny vanim-potoana ny advento, misy zavatra hafa ihany koa. Amin'ny manaraka dia hisy fanontaniana momba ny Krismasy. Andao hiaino sy hiara-hiala voly aminay. Raha misy fanontaniana tianao apetraka dia afaka manoratra ianao amin'ny emailaka maellp@gmail.com. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.